izy io zany entigna zay tsy voaboaka ny tompony tagnatin'ny 2 mois na mandilatra no azo alefa lavanty ary entigna zay tsy voararaka ny fampidirana azy zany hoe raha ohatra ka sakafo zay tsy azo hoanigny dia tsy mety atao lavanty koa karaha zegny koa ny fiara automobily raha ohatra magnano mbola tsara atsika jiaby zay mitandregny fandaharagna ty azaventsika niany ny fomba fagnatanterahana ny lavanty araka ny afaregnitsika jiaby ndraiky hita amin'ny tambajotra tsiraseragny fa agnatanteraka vente aux enchères publiques ny bureau de douane eto Antsiranana amin'ny le 8 ka hatramin'ny 12 décembre 2025 izy io zany entigna zay tsy voaboaka ny tompony tagnatin'ny 2 mois na mandilatra no azo alefa lavanty ary entigna zay tsy voararaka ny fampidirana azy zany hoe raha ohatra ka sakafo zay tsy azo hoanigny dia tsy mety atao lavanty koa karaha zegny koa ny fiara automobily raha ohatra le tratra limite d'âge zay misy lalagna tsy mamela azy dédouanegny dia tsy azo alefa lavanty koa satria mbola andeha ampiasain'olo fa izy koa mandeha lavanty dia lavantintsika zany misy étape telo hoe angamba raha zaraigny amin'ny ankapobeny andro voalohany faharoa fahatelo zany hoe le 8 9 10 décembre igny zany natao hitsirihana ny lo ino aby le entigna andeha atao lavanty eo atsika mahita intéressance karakory ohatriny asakagna azy dia 8 9 10 io koa no agnateragna ny offre agny amin'ny maître Marcellus commissaire priseur zay izy no nitindreny avis de vente io ao agnatanteraka lavanty miaraka amin'ny la douane dia rehefa vita telo andro zay fa efatrandro atsika magnano dépouillement zany hoe offre jiaby ampidirintsika agnatin'ny urne io izy dia tsisy olo mahita azavaigny tsara itsy satria maro ny resabe mikasika zegny io tsisy olo mahita selegny izy io isaka andihinagna matsagny isaka hoandry amin'ny aligny jusqu'à amin'ny andro anaovagna dépouillement ary iaraha miasa amin'ny bianco fagnatanterahana raha jiaby zegny afanagna ny lavanty atsika za fa elaela na avy teto donc le mbala roapolo taogno talohako tagny donc le eritreretintsika tsy nadio tsara misy raha karaha zegny fa lagniny aviako masaky mitefaka tratra hita fa zay managna profony zegny avia magnatogno zana mandeha mitory fa miezaka magnano raha mangarahara ampilaminana ary maro le tsy nandre anjara tamin'ny taogno loatra nanegny mahita azy hoe azy ty makaraha ty aoana possible misy lo tsisy ampangaly raha ohatra moa zahay afaka mandeha mitsy ino izy misava offre tan'olo tsy ho hitanay ve misy lo araiky ty tsisy olo nangaly hony dika zany zay prix soratanay eo mila izy tafiditra agnatin'ny mise à prix dia fa accepté fa izy io matonga tsisy olo nangaly dika zany tsisy olo misava ao aoka zany atsika ahia tsy avanagna tsy agnazagna atsignatsika fa za tompony andraikitry voalohany la douane eto Antsiranana magnambara fa madio izy io ary mandraisa anjara izy zany vintigna raha misoma aminazy satria samy manokatra zay asaky any mise à prix tsy tokotry olatsika mihitsy zany le soratantsika fa atsika jiaby samy manokatra zay saky zay voasorotranao ao amin'izay atao dépouillement laka misy 3 premier affisentsika zay nazy voalohany tokony mangala koa tsy nangala le voalohany miditry ny faharoa fahatelo ary efa misy lalagna koa mifehy zegny fa tsy zay sitrapony le nazy voalohany io no angalany azy fa misy lalagna hatramin'ny oviagna izy no tokony magnefa azy dia misy resaka 20% à compte atsika koa mety mise à prix amin'ny colonne raiky farany à droite ary dia 20% an'igny zany no tokony atao chèque de banque soratagna au nom du receveur de douane d'Antsiranana fa ampiarahagna amin'ny dossier zay apetraka anareo agny amin'ny huissier 20% satria azy tamin'ny taogno loso mbala 10% fa fivoan-drana agnaraka afara araka ny lalagna hitantsika makasika avis de vente dia 20% izy voasoratra ao dia 20% io tsy raha ho very izy io satria anao koa tsy nazo premier zany hoe deuxième anao na troisième na tsy tafiditra agnatin'izegny tout de suite après dépouillement anao dia efa afaka mandeha amin'ny huissier magnampody chèque dia mandeha amin'ny la banque magnano annulation de chèque anao dia azonao vola fa raha ohatra anao nahazo premier tsy maintsy vitanao tsentsy fagnaboahagna entagna zany hoe payenao le prix nasaky anao izy igny ifainao le 14% ifaigna amin'ny huissier satria misy partiny zegny karamany huissier mikarakara la vente satria zare fonction libérale dia misy koa le droit d'enregistrement
agnifagna enregistrement zay agny amin'ny centre fiscal voaefanao io mazy dossier nao avagny mandeha mikarakara dédouanement zio magnano déclaration zio aty amin'ny bureau de douane fa amin'ny fotoagna zay ndraiky efa tsy mila transitaire karaha menareo agnano izy fa misy agent de douane ato désigné andegnano zegny à la place ny transit dia rehefa tafaboaka vita ny paiement dia tokony 48 heures après ny autorisation angalana entana adoso ato le entana fa sinon lasa misy frais ifeny magasinage dia makasiky le 20% fo anao zany koa nazy premier nefa anao ny désiste 20% fa tsy mipody fa lasa produit de vente satria rehefa vita la vente tsy aintsy misy comptabilité atao aminazy dia agnisan'ny comptabiliser zany le acompte ho an'ny folanchère na hoe adjudicateur défaillant anao nazy premier nefa anao niala mba ialagna am'le kinangananga soma fandaniam-potoagna baka atao sérieux le raha atao dia koa fa nahazo anao nefa niala 20% igny tsy mipody ary tsy mandeha amin'ny poche ny receveur fa mandeha amin'ny kitapombola ampanjakana satria leran'ny magnano comptabilité alefa tana vérifiendreo agny hoe aiza aby ny premier prix nangala raha ohatra ka misy deuxième na troisième nangala le lot dika zany misy 20% mandehandeha agny ho an'ny le premier zay midésiste satria nareo ataontsika hoe solombavomboaka mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha raha dia efa zao hitanao hity zany ao amin'ny hoe ranty na mifaneo-kevitra zay ataony dia hoe hita hoe zavatra tsy niaina andro zareo tsy mba afaka nataony zany tamin'ny fitondrana fa zao izy mba afaka amin'ny teny satria dia efa zava-dehibe zay amin'ny lafiny anankiray fa amin'ny lafiny faharoa zany a hita ihany le izy asa hoe toetoetratsika gasy mihitsy ve le izy Constant Ravelson fa ohatrany menimeni-po zany raha betsaka koa anatin'le izy ohatrany hoe ahoana re zany ny teny voambolana tsotra malaza an'le izy ohatrany hoe torapo zay ngambany ny tena isan'ny kamaroan'le izy asan'olo hoe nalaky loatra lay etsim-panovana sy ny anina ve no mety mahatonga le sa fa toetoetrany malagasy mihitsy mahatonga zany rehetra zany izy daholo ihany zany ka izy daholo zany torapo izy daholo za raha mampatsiary taloha nisy hetsika ohatran'io nandamoka izy tamin'izay tamin'ny androny Dideratsiraka dia nisy menadana aka radio pirenena dia nilaza hoe rava androany ny gouvernement ny federal tena iny maraina iny any dia nisy olona taondravango tao niditra tamina Braon Fokotany nendahany teo le sariny Dideratsiraka tonga dia nakapony ery amin'ny tany vita ny any laza ka ohatr'izay le torapo ohatrany somary hoe tapako fe zay dia samy manana ny tandrify azy avoakany eny ka dia ao anatin'le izy mantsy ohatrany hoe miako amin'inona moa zany hoe misy mapahana olona miamplifie an'le zavatra ohatran'izany dia mitady any adino le hoe isika ity isika resahako zany dia hoe amin'ny alalan'reto le mpitariky reto indrindra fa tao ambadiky zany le hetsika zay natao dia hoe misy zavatra tokony hitodiana misy lalana tokony hisorana dia nandray zany ohatrany hoe tena variana satria io zavatra io rehefa tena ty dia ohatrany mitady hiodikodina ary miodikodina misy mitady amerindo amin'le zavatra taloha zay zany le tsy maintsy anaovantsika karazana hoe fanairana kely ihany fampatsiahivana mihitsy zay nge le hoe tsinjodi ale zany misy tsara misy ratsy ihany zany hoe ity président ankehitriny ity colonel président Randrianarina Mikael ny fahitako azy ohatra ny kinga amin'le mampidina ny fifanenjanana zay izy manao désescalade zany satria tsaroko ny tamin'ny akarany tamin'ny andro voalohany ny zavatra ny teneniny tsy apatsahivika eto fa rehefa avy eo entiny milamindamina anina zany le izy tsy ity hetsika indray mandeha ty zany tsy tonga tamina zavatra tena enjambe za tsy manao hoe tsy enjany reny le mitifotr'olona sy mamon'olo reny fa ny avaria amin'ny zandary sy ny karazany no nanenjana fa le ady hevitra tsy tena tonga lalina tany amin'le hoe inona zany le tontolo de manjary natsahatra ty colonel ty aingana le fanenjanana tonga de niraisiny ny fiarovana an'le vahoaka tonga de hoe milamintsika de le ady hevitra zany
manjary any amin'ny hoe rajoela ny forongo ny ravatomanga valifaty parika be tsisy fotoana tonga de namariparitana tsara hoe ty zany le na izy ara nanao an'le hoe présidentny fanovana ny republique sarotsarotra ihany ny teny an'izay tamin'izany satria tsy tonga tany le ny adevitra nge tany amin'ny jirama zay ka tsy mahagaga raha betsaka ny torapo mandeha any amin'ny tsy le manontolo tsy le tontolo n'le fitondrana teo zay nampandady atsika menakavy sy zay tena tokony ovana momba an'iny fa any an'le marary aloha ie fa tao anatin'izay ray volan'izay nefa manomboka hita ihany zany hoe makaloha aoka tsy overy le fotoana aoka tena ho alaminy ty de andao jerentsika ny tena hoe ho raisitsika ny satria raha dinira zao tatao anatina totsika hoe herinandro mahery teo dia efa manomboka misy isatsehatra zany de efa mikarakara ny tonga zany hoe fionambe firenena mihitsy moa zany nanao zany ny kristianina de nanao zany sehatry ny fanabiasana zany zao nitaterahana teny MCJ de nisy ihany koa efa manomboka miresaka any koa ny any amin'ny sehatry ny toe-karena fiarahan'ny pirenena moa zany de efa tsy mitsahatra manao faneho-kevitra isan'izay fa eny zao raha ny anomboka nanao fampahafantarana tamin'ny maly fa ny silamo zany de anao fionambe concertation nationale koa ny faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo ny volana décembre ho avy io zany hoe efa amin'ny volana décembre fa etsetsefatsefany etsy hita ihany koa aloha hoe ho an'ireo mpaneho hevitra ho an'ireo atotsika any de efa manomboka hita ihany hoe misy zavatra efa mampitovitovy hevitra le hoe zavatra efa mba iraisana iombonana ihany zany de le hoe tsy maintsy hojerena momba ny lalam-pifidianana io efa iombonana zany io hoe ity tena zavatra tena tsy azotsika dingadinganina ty fa tsy maintsy iombonana io tsy azo dinganina indrindra fa tsy azo singanina koa tsy azo singanina anamboatra lalàna iny efa iombonana iny efa tona vitsivitsy zay fa tsy azo singanina koa hoe anao lalam-pifidianana tena araka zay tena tokony mety tsika fa zao raha le olona voafidy teo afaka manao ohatra ny nataony ny ekipa teony rajoela sy ravatomanga ihany sy ny irmara de inona fa de lasa vazaha misolo vazaha da ty am'le fifidianana azy fotsiny lasa tapimbava ianao satria efa namboarina lalam-pifidianana fa tsy mahazo miteny tsony zany hoe manontolo zany le zavatra hoe mbola misy koa zavatra singa hafa tsy maintsy kasiatsika fa tsy ny lalam-pifidianana fotsiny itsika aloha moa zany zao le toko hoe fitondrana mijoro ty de nisy fanapahan-kevitra andraisiny moa zany zao ny amin'ny hoe miato aloha lay fanao mahazatra tsika le fanao mahazatra moa zany satria efa voatondro lalàna ihany ny anaovana le révision annuelle ralina moa zany filazazy ataon'ny seni hoe miatona aloha izy any am'ty satria ao ambadika izay nga manambola tsisy fanazavana feno azy de hoe satria isy fanavaozana ho atao mikasika ny lisy mpifidianana io zay zany le izy ny faneho-kevitra moa zany efa manomboka mandeha ao anatin'le izy hoe tokony efa fotoana zao anaovana le izy biometrika ny resaka digitalisation moa zany no ambadika zany rehetrarehetra zany ho hitatsika moa zany tena satria misy azany prodigie zany ary vola be io volana lefa tamin'izany digitalisé na ty rehetra manomboka voateraka iny zao de mety manamora tanteraka mihitsy ny resaka lisy mpifidianana ary mba mampadio azy de asakasaka ny zay mpanara-maso ao fa fanontaniana de hoe aiza ho aiza iny zao aiza ho aiza daholo ny vola honanaovana an'iny sy ny sisa de tolo-kevitra ny azontsika atao hoe mba jereny zany satria rehefa izotrany amin'ny hoe biometrika zany ny efa misy an'izany eto tokony efa nandefa de satria ao anatin'izy moa zany hoe misy lalatsaina ihany hoentin'zao mpitondro zao ny amin'ny hoe fifehezana ny fandanimbola mpanjakana aloha mba ahoana ny amerenana ny fitokisan'ny vahoakany mba tsy lelanelana tsony zany ny teo aloha akavahana riny raha-pitsarana fa hoe eo amin'ny fitotanandrara raha ohatra zao ny teny ataontsika hoe nisany tsindrin'ny colonel Renirina Mikael atao anatin'ny filakevitry ministre zao Constant Venson tamin'ny tatitra tamin'ny alarobia teo de ny hoe manao ezaka
nisatsokony ny tokony-draharaha rehetra mba handika amin'ny teny malagasy ny taratasy mpanjakana le ifampitondrana zany a mba tsisy n'le aksisika ao anatin'le hoe anao anako fetsifetsena noho le tsy takatry ny maro izay zany le hoe miandikana amin'ny teny malagasy zany a reo taratasy fanankalozana amikasika ny raharam-panjakana sy ho an'ny olona zay misitraka an'izany